Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Zoma fa 17 ny volana Oktobra 2023. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, omaly aho dia nanao vidéo izay navoakako ny divaraina teo zany momba ny amin'ny Halloween. Mety efa hainao angambany raha ohatra ka nihaino ny vidéo ianao. Fa raha mbola tsy nihaino ianao dia manasa anao aho hihaino an'izay vidéo izay alohany hihaino ity vidéo ity. Satria tompoko ity vidéo ity dia toyany. Satria nampihiratra ny masom-panahiko ny tompo alina nahita indray any Satana tao anatin'ny Fahitana zany raha nivavaka aho alina alohan'ny atory. Ka manasa anao aloha aho hiara hivavaka amiko alohany anambarako ny fahitana izay nasehon'ny tompo tamiko alina mba hampitandrina antsika indray momba ny amin'ny Halloween. Eny tompoko, zava-doza dia zava-doza. Ka aoka isika hiara hivavaka ametraka an'izao fotoana izao eo anatrehan'ny fanahy masina satria izy no miteny fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, manandratra anao. Misaotra anao Tompo lehibe indrindra satria anao dia mampiseho ny zava-miafina izay tsy hitany nofinay aminay zanakao tsiraray avy. Jesosy misandrata Jesosy ary mangataka ny fanahy masinao aho. Ka ianao fanahy masino no hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofiko dia hietry ambany dia ambany ka tsy hanakery tsy hanapahefana amin'izao fotoana izao. Ka koa ianao no hampihiratra ny masom-panahy ny zanakao tsiraray avy eran-tany Tompo. Satria ianao ilay ho avy hampiakatra anay ary tianao izay tsy misy pentina ny fahalotona intsony. Izay vao tafiakatra any aminao. Tompo malala mangataka ny ranao andrakotra anay zanakao tsiraray avy eran-tany. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra zana-tsipika izay mitady alefany hanafika anay dia tsy ambinina izany fa dorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra ka miverina any tany foana izany tsy manakery tsy manapahefana aminay izany afatotra amin'ny ranao zany Jesosy ary atsipy any tany foana satria any ny plasiny ka tsy manakery tsy manapahefana aminay izany fa oka ny ranao Tompo no afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao. Ka aoka Tompo hiena eo anatrehanao Jesosy fa aoka kosa ianao no hisandratra Jesosy. Aoka ianao no hitany olona Jesosy satria ianao no asandratra, ianao no ambara, ny famonjenao no tianao ho tonga aminay tsiraray avy zanakao. Misaotra Jesosy dera ho anao rery ihany ray hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana dia nampisokatra ny masom-panahyko ny Tompo alina raha nivavaka aho. Ny teny aho teo hoe momba ny amin'ny Halloween ny vidéo nataoko omaly. Ry havana, tsy faly Satana rehefa ampisehoana miharihary ny momba azy. Nefa ny sika dia manana protection. Dia Jesosy izany, ilay fanahy masina no aro antsika. Izy no miaro antsika. Ary tena hoe protection divine no miaro antsika zanany tsiraray avy. Ry havana, oka isika atoko ny Tompo. Oka isika hijoro foana. Oka isika tena tsy atahotra ny fahavalo. Ry havana, arakaraka ny androsontsika ao amin'ny Tompo no ampisehoan'ny Tompo zava-miafina avy amin'ny alalan'ny fanahy masina asehony antsika ny fahavalontsika. Asehony antsika ny zava-miafina izay tsy hitantsika amin'ny mahanofo antsika. Ao amin'ny fanahy no atorony antsika. Ry havana, raha nivavaka aho alina alohan'ny atory izany. Zany hoe namoaka an'ilay vidéo zany efa teny efa alina be zany hoe efa divaraina izany. Dia noho ny alohan'ny atory aho zany dia nivavaka. Dia teo ampandolehana nivavaka aho dia nosokafan'ny fanahy masina
ny fanaiko ato anatiko. Zany hoe nahita fahitana ao zany ny zavatra zay tsy hitany nofontsika. Araka ny efa nambarako tamin'ny video hafa hoe rehefa mikipy zany isika dia indraindray eo amin'izay ny fanahintsika no asehon'ny tompo ny zava-miafina izay tsy hitany nofontsika. Satria tompoko Andriamanitra dia fanahy, ary koa Satana koa dia fanahy. Izay no mahatonga azy mangalatra ny nofontsika itoerany dia ampiasainy. Ka mila mitandrina isika. Dia noho ny aveo ho toizako zany ny fahitana izay nasehon'ny tompo tamiko. Dia noho nandohalika aho nivavaka. Dia hitako zany tao anatin'ny fahitana, hitako zao mihitsy i Satana. Dia ny poziny zany manao ohatrana ireny kapy mainty ireny, misalotra avy any amin'ny lohany ka trany ambany zany. Hitako zany ny manomboka eo amin'ny lohany io amin'ilay misarona zany alay salotra maintimainty be zany dia midina zany amin'iny vataniny. Hatreo amin'ny tapany eo ambanibany eo akaikin'ny bassin io zany no hitako zany. Zany hoe eo amin'ny tapany amin'ny valana ambany zany tsy hitako. Fa ny ambony manontolo zany dia naseho ny fanahy masina tamiko fa izy io zany dia mijery ahy mivavaka. Aleloia! Voninahitra an'Andriamanitra satria ny tompo mampiseho ny zava-miafina. Tsisy ny tahotra amin'ny tompo mampiseho izany. Hitako zany izy io mijoro, mijery ahy mivavaka. Ny tarehany tsy hitako, fa ilay salotra ohatrany hoe capuchon zany ny amin'ny lohany zany dia ny vata manontolo zany misy an'iny sarona maintimainty be iny. Maintimainty zany ny lokony izy rehetra. Dia ny tarehany zany maizina be zany, tsy naseho any fanahy masina. Dia ny manodidina azy maizina be ihany koa. Dia mijoro zany izy io mijery. Ry havana, ny tompo dia lehibe indrindra. Nampafantary ny fanahy masina tamiko fa mijery antsika izy zanak'Andriamanitra. Ary tena nampafantary ny tompo fa izy mihitsy no tompon'ilay fety izay atao hoe Halloween ho avy amin'ny 31 Oktobra izao. Ifoa ny 1er Novambra. Ary azy ihany koa ny fety ny 1er Novambra. Fety ny maty hoy ny olona. Nefa fety ny Satana io. Ry havana mila mitandrina isika. Noho ny efa vita ny vavaka nataoko dia nanokatra baiboly aho dia tonga dia teo amin'ny Isaia 4:12 izay nambarako omaly tao amin'ny video. Io Isaia 4:12 io dia i Satana io. Oka ianao no amaky azy. Izy mihitsy io, izy lay lehibeany. Zany hoe izy lay Lucifera, izy lay Belzebub, ary izy lay Satana io Isaia 4:12 io. Dia teo amin'ny 1:12 no novakiko. Andao vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia 4:12 1:12 fa oka ianao amaky ny manontolo. Io novakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Navarina ho aty amin'ny fitoerany maty ny tabia sy reharehanao, mba amin'ny feony valianao, kankana no ilafianao, ary olitra no mandrakotra anao. Amen. Ry havana, any amin'ny fitoerany maty izy, any ny valiany sy ny tabiany, ary kankana hoy ny tenin'Andriamanitra no ilafiany, ary olitra no mandrakotra azy. Ry havana, araka ny teniko omaly dia nanambara ao fa isokatra ny any amin'ny fiaina tsy hita izany, any amin'ny fasana, amin'ny ora io, amin'ny 12 alina, amin'ny 31 Oktobra ifoany 1er. Ary voka ny devoly any ambany, izay everiny olona hoe
fanahin'ny olona masina any ampasana. Tsia tompoko, zava-doza no iseho. Ary mbola nampiseho fahitana tamiko ny tompo, vao teo ambony fandriana aho, mbola alina ihany io. Zany hoe tsy nijanona tamin'ny teo amin'ny izao nandoalika no nampiseho ny fanahy masina any Satana teo alohako. Izy hitako tao anatin'ny fahitana. Fa no ny tonga teo ambony fandriana aho, dia nahita fahitana aho vao nikipy ny masoko. Hitako ry havana misy devoly anankiroa, dia ao anaty Aizina izy ireo. Ary tsapako fa misy maro ao aorinany. Dia izy anankiroa ireo zany ny Nifiny tena maranitra be. Maranitra be ohatrana lohana tsipika ireny zany. Zany hoe ny tendro zany midina ambany zany mifanatrika zany le tendron'ilay nify zany, maranitra be. Dia mimeme zany izy ireo, falifaly tena hoe mibitabitaka mihitsy amin'izao farany volana ho avy izao satria ho avy akafana hitarika olona maro any amin'ny elo. Ry havana tena faly izy ireo. Tena faly mihitsy izy ireo. Hitako zao mihitsy nasehon'ny fanahy masina tamiko. Fa maizina zany ilay toerana nasehon'ny tompo. Zany hoe nasehon'ny mihitsy hoe ireo fa vonona ho avy amin'io fotoana io. Ry havana mitandrema. Tena faly izy ireo. Faly izy ireo. Ireo devoly zany. Fa kosa i Satana dia tsy faly. Satria rehefa miverina amin'ny tompo isika dia tezitra izy. Fa ny tompo no mahery. Izy no eo amintsika. Izy no miaro antsika. Mijoro tsara tompoko. Fa efa miomana izy ireo. Efa miomana izy ireo ho avy. Ho avy. Raha mandeha ny fety de mort ianao, dia any aminao izy. Raha mandeha ianao, mandeha mitondra ny zanakanao, na manao sakafo fotsiny hoe momba an'io andro io, reo andro roa ireo dia miomana ianao fa zava-doza misokatra ho anao ny varavarany fahafatesana. Ry havana, tsy mampatahotra aho sanatria. Fa ny fanahin'ny tompo no nampiseho tamiko ny zava-miafina amin'ny ora sy daty io. Oka hivavaka mafy isika tsiraray avy, hijoro tsara mba ho tafiditra any an-danitra ny fanahintsika. Arovy ny ankonanao, oka isika anatona foanan'i Jesosy. Aza tao sangisangy intsony ny ho avintsika reto tompoko. Aza tao sangisangy intsony ny ho avy ny fanahintsika reto tompoko. Fa ho avy ny tompo. Ary ho avy koa Satana aka ny azy. Aniza ianao, any tompo Andriamanitry ny Israely ve sa any Satana? Miova, dia ny mbola tsy tonga Jesosy, dia ny mbola tsy tonga ny andro afatesantsika. Satria raha maty amin'izao isika, fatatrao ve ny toerana andehananao? Fatatrao ve ny toerana andehananao? Ary raha tonga amin'izao Jesosy, ho tafiakatra ve ianao? Ho tafiakatra ve ianao? Oka isika samy metraka fanontaniana eo anatrehan'i Jesosy isika tsiraray avy. Dia mangata aminy, ampisehony aminao ny toe-panahinao, fa asehony izany tompoko. Asehony aminao raha tena mangetaeta mafy any Jesosy ianao. Ry havana, izay ny anio, tiantsika ny tompo, mahereza tompoko, mijoro tsara fa ho avy Jesosy. Raha mbola misy ny fotoana, dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.